mbola mpifalinatra miarabanantsika rehetra matratra ity andro ity nitao mifanaka tonga mivoreto mba eona amin'ny tompo izy ny antsika izy ny loefika zay ampanaka vavana izao dia hoe manombana milamina fahasoavany loharano kely sy fiainana dia ampitoana antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiainana avy antsika sy Jesosy Kristy
hira izany dia manasantsika rehetra hitsangana. Ioby ankalaza anome voninahitra an'Andriamanitsika isika amin'ny alalan'ny salamo 4:9 ka hitantsika eo amin'ny fafana ireo andininy vitsivitsy iarahantsika mamaky. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazany voninahitra ny anarany, me voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no kuiza ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iankoko eo anatrehanao ka ankalazanao, eny ankalaza ny anaranao izy. Misaora an'Andriamanitsika ary firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika angozoozo. Amen. Oretani rehetra miombona amin'ny zavaboarinao rehetra zay tompo, midera makalaza mioby ny anaranao ary misaotra sy makasitraka anao lay mpahary sy mpitantana ary mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Amin'ny alahady voalohany amin'ny fotoam-pialan-tsasatra ity dia te eo aminao zahay handraisanay feno ny fahasoavana avy eny ambony ka hahazonay herim-panahy vaovao. Hoentinay manompo anao amin'ny fanason'ny fahamarinana ary indrindraindrindra ndray fitsarana feno avy amin'ny fanahy masina. Ka ny fotoam-pialan-tsasatra eny hoenika ny fitahiana, handraisanay hery vaovao sy haim-panahy entina manompo anao, ka manao ny asa rehetra napetraka ao ho amin'ny isam-batan'olona, ho amin'ny isam-pianakaviana ary ho amin'ny fiangonana, amin'ny zotom-po, amin'ny fahavitriana, amin'ny faharetana ary amin'ny fahombiazana. Koa dia manatrehana ankehitriny tompo, ka ny fanompoam-pivavahana izay tanterahana eny io dia hoanitra kasitrahana miakatra eo amin'ny seza fiandriananao ary kosa famelombelomana ny fanahinay aty anaty.
angatanay amin'ny anaran-tsoan' Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mpamonjy anay zany dia rainay ny anaranao hatramin'izao koa mandrakizay amen. Petraka isika. Ry havana, raha tonga eona amintsika ny tompo dia tiany mba ho tanteraka zany fionana izany. Ny tompo dia tsy manaiky toetra eo amin'izay maloto ny fahotana, eo amin'izay anjakaniny tsy fahamarinana, ary eo amin'izay mbola anjakaniny fahamaizinana. Aoka anatona ny tompo amin'ny fanetretena ary isika iaiky ny fahalemetsika ary indrindra ankataka famelan-keloka. Ivavaka isika. Tompo, fantatray fa manatrika anay ianao ary mamantatra ny fonay sy ny eritreritray ary koa mahalala ny asanay rehetra. Tompo, na tamin'ny toetra, na tamin'ny asa, na tamin'ny fiteny, dia matetika izay mandratra ny namanay, mampalahelo ny fanahinao ary mandika ny didinao sy ny sitraponao. Koa miondrika eto anatrehanao zay Tompo, miaiky ny fahadisoanay sy ny fahotanay zay niariary na koa miafina nefa hitanao anaty ao, ary dia tonononay manginao anatin'ny fonay reny ka enoy amin'ny famindram-po. Mivavaka mangina isika. Tompo, mamantatra ny fosiny voa ianao ary mahalala ny ao anatinay ao. Ataovy marina ny fekena eloka. Ampitomboy mba hatanjaka ny finoanay sy ny fatokinay anao. Ary ataovy mahery ety anatinay ny fitiavanao. Azahoanay mitia anao sy mitia ny namanay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ao ampotana, soa zay mahavakely, ary voavy ny fanahinay mahavonina. Fitiavana Jesosy zanaka mpamonjy anay mampatana aminao. Zao no afatra avy amin'ny tompo, mibebay anareo ka miverena amonina ny fahotanareo mba ho avy indray zay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, fa mianatra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo ary tsy mba hiamboanareo izy
raha miverina aminy tokoa ianareo. Koa ianareo zay mibebaka marina tokoa dia ambara fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Ho antsika izay voavela eloka dia avaozin'Andriamanitra ny fanahintsika mba afaka hanao ny sitrapony ka ianoy ary zany sitrapony zany eo antsika anio. Ary ny oloko marina dia velon'ny finoana fa isika tsy mba naman'izay miemotra ao amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjenan'ny fanahy kosa. Koa satria fanao marinina amin'ny finoana isika dia aoka isika ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Je demande donc aux jeunes et aux enfants ici présents de se lever pour chanter ensemble le numéro 786, première strophe.
faire passer aujourd'hui. En ton nom saint, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Servir Dieu dans sa grâce, une source de puissance, de vie et de joie. C'est le thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de l'histoire de Paul, que vous connaissez tous très bien, mais que je vais résumer un petit peu, surtout pour les petits. Du coup, Paul, c'est qui? Paul, du coup, c'était un juif. Anciennement, il était appelé Saul. Donc, avant, il n'aimait pas les chrétiens, il les persécutait. Du coup, c'était un ennemi de l'Église. Et un jour, pendant qu'il allait dans un endroit qui s'appelait Damas, donc sur la route, il y avait une lumière qui venait d'en haut, du coup, qui a ébloui ses yeux. Et du coup, il a perdu sa vue. Et il y avait une voix aussi qui disait Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? En fait, c'était le Seigneur. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et il a dit, va à Damas et il y aura une personne et fais ce qu'on va te demander de faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a obéi, il est parti et arrivé là-bas, il a rencontré la personne qui était envoyée par Dieu, en fait, qui s'appelait Ananias. Et c'est lui qui l'a baptisé et il a retrouvé la vue. Et là, il a complètement changé. Il avait une nouvelle mission, celle d'annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire de Paul? Donc, moi, j'ai noté 3 points. Le premier point, c'est que malgré tout ce qu'il a fait, Paul, malgré les mauvaises choses qu'il a fait par rapport aux chrétiens, donc Jésus ne l'a pas abandonné. Il était là, il lui a tendu la main et il l'a sauvé par grâce. Deuxième point, Paul, pendant qu'il était à terre, il a reconnu en fait ses faiblesses et il a obéi. Dans ces moments de faiblesse, il a reconnu la puissance de Dieu parce qu'il s'est dit, il ne peut rien faire, il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Et comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et troisième point, en fait, il a reconnu c'est la grâce de Dieu qui l'a sauvé et il a changé de vie et il a accepté de suivre Jésus et de l'accepter comme sauveur de sa vie. Et comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et du coup, nous aujourd'hui, en tant qu'enfants, en tant que jeunes de l'Église, ou même moins jeunes de l'Église, que peut-on faire du coup pour servir Dieu? Parce que servir Dieu, il n'y a pas un âge, même en étant petit, même en étant grand, on peut servir Dieu. Et il n'y a pas non plus un lieu spécifique pour servir Dieu. On peut le servir où est-ce qu'on est, que ce soit à l'école, à la maison, à l'église, au travail, partout où on est, on peut toujours le servir. À la maison, par exemple, on peut servir Dieu en obéissant à papa, maman, en aidant nos petits frères, nos petites sœurs à faire leurs devoirs. À l'école, au collège, à l'université ou même au travail, on peut aussi servir Dieu en étant bienveillant avec les autres. Et en fait, c'est aussi en rendant témoignage de l'amour de Dieu en nous qu'on peut le servir. On peut aussi le servir à l'église et en rejoignant par exemple les différentes sections qu'il y a ici à l'église, les différentes commissions, les différentes funcionas, ou aussi en nous unissant dans les prières à l'église, en nous unissant, en sautant aussi les projets de l'Église. Ça fait aussi partie des services de Dieu, des différents projets que Dieu a mis en place. Par exemple, le Chanfiangunen, le V3M, les différents hadiths, les Raksh, tout ça font partie en fait des services que Dieu met en place pour que nous, on puisse répondre. Servir, c'est aimer, et quand on aime, on donne son temps, on donne son argent, on donne tout simplement à Dieu. Parce qu'on lui rend en fait l'amour qu'il a pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Aide-nous, Seigneur, à te servir
avec joie, non par nos propres forces, mais en nous appuyant vraiment sur la puissance de ton amour. En ton nom saint, nous faisons cette prière. Amen. Raha hiakatra ety ireo ifandimby hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina dia ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany. Zava-tso tokony fihetsipika Tompo Andriamanitro teny maso aina eriko mba ho an'izay Sanakao nanaovanay tsy mivaka izany. Amen. Iaraka hamaky ny teny soratra masina sika tompoko, izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 420 andiny 10 ka hatramin'ny 420. Isaia toko 420 andiny 10 ka hatramin'ny 420. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo rehetra izay ty any Jerosalema miarafy mifaly aminy, eny miravoravo. Ianareo rehetra izay nisaona no nilozana anjo azy, aoka hiara-paly aminy tokoa. Dia ho voky ny fampiononana omeny ianareo, ary ho finaritra migioka ny zava-tsoa atosany, tahaka ny zaza minono voatambitambondreniny. Fa izao tokoa no lazain'ny Tompo, indro ho tarihako akao Jerosalema ny fiadanana ka hianaka toy ny ony. Ny haren'ny firenen-kafa ho tarihako ankao ka ho tondraka toy ny renirano. Hikarakara fantatra nareo aho toy ny ataondreny mampinono ny zanany, ka mitondra azy eo atrotrony sy mandrotsorotsy azy eo ampifony. Eny, ho toy ny reny mampionona ny zanany no ampiononako anareo koa, ary ao Jerosalema no ampiononako anareo. Dia ho tsapanareo amin'izany fa ho dibi-kafaliana ny fonareo, ary ny taulanareo efa maina ahazo herindray tahaka ny ahitra mirobina. Ataon'ny Tompo fantatra ireo mpanompo azy ny fahefany, fa ho tezitra kosa amin'ny fahavalony izy. Amen. Toizantsika famakiana ny teny soratra masina izay ho hitantsika ao amin'ny Galatiana toko 9 ny andiny 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Galatiana toko 9 ny andiny 4:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny amiko dia sanatria mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no efa maty izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao kosa efa maty raha ny amin'izao tontolo izao. Tsy dia ny hoe mahavoafora na tsy mahavoafora manko ny tena zavatra, fa ny maha olom-baovao. Ary fiadanana sy famindrapo avy amin'Andriamanitra no ao amin'izay rehetra hanaraka io fitsipika io, izany hoe ao amin'ilay Israely vahoaka an'Andriamanitra.
amin'ny ho avy aoka tsy hisy olona nahirana intsony fa izao dia mitondra ny diam-pera eo amin'ny tenako noho ny mahampanompony Jesosy ahy. Ombanareo anery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana amin'ny famakiana ny filazantsara. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Luka. Filazantsara nosoratan'i Luka, toko 10, andininy 1 ka hatramin'ny 12, dia tohizana amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Taorian'izany dia nifidy 27 lahy hafa indray ny Tompo, ka nirahany tsiroroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra mbola alehany. Ary izy taminy, be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy. Angatao ary ny tompom-bokatra aniraka mpiasa amory ny vokany. Mandehana, indro irahako ianareo, mova tsy zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-batsy na kapa, ary aza lany andro miaraha-boly eny an-dalana. Izay trano androsoanareo dia voalohany indrindra ilazao hoe ho ato amin'ity trano ity anie ny fiadanana. Raha misy olona tia fiadanana ao dia rotsaka amin'ny fiadanana rarianareo. Fa raha tsy misy kosa dia hiverina aminareo ihany izany. Mitoera amin'izany trano izany fa aza mifindrafindra trano ary ano sy sotroy izay aroson'ny tompo-trano, fa ny mpiasa dia mendrika omena ny karamany. Raha misy tanàna hidiranareo ka mandray anareo ny olona dia ano izay aroso anareo, sy trano izay marary ao, ary ny mponina ilazao hoe efa tonga eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha misy kosa tanàna hidiranareo nefa tsy mandray anareo ny olona dia makanesa eny an-kianja milaza hoe na dia ny vovoky ny tanànanareo manaraka ny tongotray aza dia ahitsanay hiampanganareo. Izao anefa ny fantaro fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny isazy hiatra amin'ny Sodoma noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Faly tokoa ny 27 lahy raha niverina sady nanao hoe Tompo, nanaiky anay na dia ireo demony aza rehefa nodidianay tamin'ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, hitako tokoa i Satana nilatsaka tahaka ny tselatra avy any an-danitra. Indro ianareo efa nomeko fahefana hanitsaka biby lava sy maingoka sady hanamontsana ny hery rehetra hananan'ny fahavalo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza dia ianareo eken'ny fanahy ratsy no hifaliana, fa mifalia no ianareo efa voasoratra anarana any an-danitra. Amen. Mponona ny isianina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ary mino Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tompon'Andriamanitra, nateraky ny ray taloha amin'izao rehetra izao, ny mazava dia mazava, Andriamanitra tokoa
amen. Manao ny hira fa 495 isika mialoha ny hitondrana ny afatra. Ry Jesosy eo mpampianatra, mamelay ny tenenao. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fahasoavany, loharanon-kery sy fiainana ary fifaliana. Servir Dieu dans sa grâce est une source de puissance, de vie et de joie. Ny fanahy mason'Andriamanitra hitari-dalana antsika, azahoantsika manovo zany hery, zany fiainana ary zany fifaliana maharitra mandrakizay izany. Amen. Mipetraka isika. Hitantsika tamin'ny heriny anio ry havana fa ny miaraka amin'Andriamanitra, zany hoe eo ambany fifehezany, manatanteraka ny sitrapony, ao anatin'izany no isian'ny fahafahany tena zanak'Andriamanitra. Ny tena zanak'Andriamanitra miaina ny fahafahana dia tsy hoe ny miliba manao zay daniny kibo, fa ilay mialoko amin'ny tompo, mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ary manao ny sitrapony. Amin'izao androntsika izao manko dia toa ampiasaina ny hery avy amin'Andriamanitra, ny aina izay omen'Andriamanitra ampiasaina mba hanaovan'ny olona zay tiany sy zay daniny kibony, ka zary manjary fitaovana angatahana sy hanaovana zay tiana ny fivavahana sy ny fiantsonan'ny tompo. Toy izany zao no fivavahana raitra, ny fivavahana azo lazaina hoe andriandrianina, ny fivavahana manara-penitra. Diso anefa zany. Ary zany indrindra ny fahotana lehibe ny zanak'Israely, ka nanasazian'Andriamanitra azy, na babo azy tany Babilôna, na nararotra izy hoe tao ambany fitahian'Andriamanitra, manana ny Jehova ho Andriamaniny, ka dia nanao zay tiany, fa tsy zay tian'Andriamanitra no nataony. Isika eo anivon'izao tontolo izao dia sy tonony zany fakapanahy zany mandrakariva. Te ampiasa an'Andriamanitra mba hanaovana ny tiana sy ny daniny kibo, fa tsy hikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ary hanao ny sitrapony. Avant de continuer en français, j'aimerais expliquer à nos amis non malgachophones que ce que je dis en français n'est pas la traduction de ce que je dis en malgache, mais dans la suite, pour qu'on n'entende pas la même chose deux fois. Donc, si vous voulez bien suivre la totalité de la prédication, suivez quand même la traduction. Et merci. Je vous ai dit tout à l'heure que la religion chrétienne qui est en vogue maintenant, c'est une religion où l'on invoque le nom de Jésus, de Christ, pour assouvir son désir,
pour accomplir ce que la personne veut, mais pas pour chercher le royaume de Dieu et sa vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous suggère? Elle nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu et son royaume avant toute chose. Et faire mourir le désir de la chair. Voilà la vraie religion chrétienne. Soyez transformés dans votre intelligence pour vivre en femme et en homme nouveau. Même si cela est difficile. Oui, chers amis, même s'il est dit que le joug du Seigneur est léger, ce n'est pas parce qu'il est facile à porter, ce n'est pas parce que sa volonté est facile à faire, mais c'est léger parce que nous le portons avec le Tout-Puissant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus dans Jean 15, verset 5. La mission que le Seigneur nous confie n'est pas une mission facile. En effet, si cette mission est facile, à la portée de la main et des forces humaines, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de demander son aide? À quoi ça sert de s'appuyer sur lui? Nous avons vu dimanche dernier donc que nous sommes créés pour dépendre de Dieu et de lui seul. Le seul Dieu et le seul Seigneur. S'appuyer sur lui, ça veut dire que nous n'avons ni la force, ni l'intelligence, ni la sagesse. Fa inona indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa fahasoavana no namonjenanareo tamin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra zany ny famonjena. Fa tsy hoe satria zany nanao an'izao, satria zany nanao an'izao, dia voavonjy tsia. Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Inona nataon'ny olona? Mandray. Voninandray ve isika sa hiady hevitra? Dia ambarany ihany fa fahasoavana ihany koa ny tantanany antsika. Araka ny anambarany azy hoe asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ho aminy. Raha mbara ny fomba hafa dia izao. Asan'Andriamanitra koa ny asantsika. Asa tanteran'Andriamanitra amin'ny alalantsika. Ary zany ny atao hoe asam-pahasoavana. Mba tsy hisy rehare. Zana vitan'izao, zana ian'izao, ratsy vita zao. Reharen'ny olona izay tsy miaina ny fahasoavana zany. Fa ny olona tena natsiaro ny fahasoavana, misaotra, ary vao mainka mazoto miasa indray. Mazoto miasa. Lay Andriamanitra tokana, izay namonjy antsika tamin'ny fahasoavana, no mitantana sy mahatanteraka antsika amin'ny asa-pahasoavana. Asa-pahasoavana ny asantsika. Et notre péricope d'aujourd'hui nous parle de cette œuvre de la grâce. Dieu œuvre à travers son peuple. Ce peuple a été puni et parti en exil parce qu'il a péché, parce qu'il a pris pour lui les mérites de la grandeur de Dieu. Mais par grâce toujours, Dieu les a fait revenir. Zay no nahatonga ny fitenenanareo miverina amin'ny tany ny jiosy. Nampiveren'ny tompony ray tamin'ny andron'ny kirosy ny jiosy.
Réécoutons ce que Ésaïe rapporte, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est ainsi que parle le Seigneur. Je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Je dirige. Et vous, vous serez allaités par moi. Vous serez portés par moi sur la hanche et caressés sur le genou. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à cause de moi. Et vous verrez cela, vous verrez mon œuvre, et votre cœur s'égayera, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Il y a un jeu actif là-dedans, le jeu de celui qui agit. Il y a le vous passif qui reçoit, qui se délecte des dons de Dieu et qui reçoit et joie et paix et surtout et prospérité à cause de celui qui œuvre pour lui. Et Ésaïe continue. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. Et voilà le secret. En fait, le Seigneur œuvre pour que nous soyons ses ouvriers et ses ouvrières. Le Seigneur œuvre afin que nous devenions ses serviteurs. Voilà la règle, voilà le secret. Et pourquoi Dieu agit ainsi? Parce qu'il aime son peuple, parce qu'il nous aime. Et parce qu'il aime, il s'occupe de lui pour qu'à son tour, il le glorifiera, c'est-à-dire son peuple, le glorifiera à cause de son œuvre et par son témoignage. Alors, de quel témoignage il s'agit ici? Il ne s'agit pas d'étaler sa vie, de raconter ce qu'on a vécu. Il s'agit de dire l'œuvre grandiose de Dieu, magnifique. Le serviteur qui témoigne de la grandeur de celui qu'il sert. Voilà le service que Jésus attend de nous. C'est pour ça que l'humilité est une des qualités requises pour être un vrai serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. L'œuvre de Jésus-Christ, qui a enterré l'homme ancien pour que l'homme nouveau puisse surgir et œuvrer pour la gloire de l'Éternel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ici s'exprime. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis, ce n'est pas d'être chrétien ou non, ce n'est pas d'aller à l'église ou non. Ce qui compte, c'est d'être une personne nouvelle, d'être une femme nouvelle, d'être un homme nouveau qui marche pour la gloire de son Seigneur, qui a accepté la mort de la chair pour que l'esprit vivifie. Voilà za tena ampiandohana ary nanomboka tamin'ny herinandroany. Fa miankina amin'Andriamanitra ny fahafahantsika. Dia omeny antsika ny tsy ambaratelo ny vokatra zany. Ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra mpanompo ny fahasoavana zany, ka tsy mirehare noho ny atao fa mahay miankina amin'ny kosa ary manantenatra ny hatrany, fa amin'ny fahalemeny no ampisehoany ny hery. Ahoana zany? Misy zavatra telo izay ambaran'ny bokin'i Isaia. Vokatry ny fanoloran-tena
hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana fa tsy amin'ny fireharehana na amin'ny filanjavatra na koa amin'ny fisehoana ho zavatra. Ery fiainana fifaliana. Raha nampody ny zanak'Israely avy tamin'ny fahababoana ny tompo noho ny fahasoavany dia hoy izy hoe dia ho tsapanareo amin'izany fa ho diboka hafaliana ny fonareo. Any amin'ny filazantsarany Jaona izy dia miteny hoe zany rehetra zany dia nambarako taminareo na nampisiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Fifaliana maharitra mandrakizay, diboka hafaliana ny fonareo. Ary ny taolanareo efa maina, zany hoe efa maty, azo hery indray tahaka ny ahatra mirobona. Tena nahatsiaro tena ho toy ny taolana maina nge reto vahoaka reto e. Toy ny maty e. Maty noho ny ota, ary ny ota mahafaty. Ka sady malahelo ny kivy sy mivaraontsana. Malahelo kanefa koa dia tsy afaka manao na inona na inona. Ao anatin'izany Andriamanitra miditra tsehatra. Izy mihitsy ny manangana azy, izy ny manome hery, izy ny mampody ny aina, ary izy ny manome fifaliana maharitra mandrakizay. Aiza nge ny azahoana an'izany e? Tsy ao amin'ny fitadiavana fifaliana. Misy mitady fifaliana amin'ny fanaovana ny daniny kibo. Tsy ao amin'ny fitadiavana aina na fiainana araka izao tontolo izao. Fa ilay fiainana izay raisinao amin'ny Kristy, izay mahafoy ny ainy no ny amiko izy no azo azy. Ary hery izay tovozina avy any ambony ka mahatonga antsika afaka mampiseho zava-mahagaga. Fa ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena hoy ny tompo. Ary zany no tsapan'ny Nehemia. Ka rehefa namporisika izy anangana ny mandan'i Jerosalema dia hoy izy hoe mifalianareo fa aza malahelo, fa ny fifaliana avy amin'ny tompo ny hery ho anareo. Antoka sy mahalavorary ny atao. Chers amis, si on regarde bien les 3 lectures d'aujourd'hui, on parle du peuple d'Israël dans Ésaïe 66, de l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates et des 72 disciples dans l'évangile de Luc. Mais au fond, si on regarde bien, c'est de Dieu et de son œuvre dont on y parle. Dieu en action, Jésus qui accompagne les disciples, et la grâce de Jésus qui agit d'une manière efficace en l'apôtre Paul. Le vous qui revient plusieurs fois revient à ce que nous recevons, ce que nous éprouvons grâce à lui. Et le je qui revient nous rappelle que c'est Dieu qui est en œuvre par sa grâce. Quand vous vivrez cela, votre cœur sera dans la joie et votre corps reprendra vie comme l'herbe après la pluie, car le Seigneur agira avec puissance pour ceux qui le servent. Est-ce que nous en sommes conscients de cette puissance de Dieu qui agit dans ses serviteurs humbles, dans ses serviteurs qui comptent sur sa grâce, dans ses serviteurs qui cherchent son royaume et sa vérité. Le service pour le Seigneur ne consiste pas à prendre appui sur les moyens humains, mais à le servir d'abord avec sa puissance. Servir Dieu, mais avec sa propre puissance à lui, mais pas notre puissance. Cela se reçoit dans la prière, dans la communion avec Jésus, comme il a été dit. Sans moi, vous serez incapables de rien. La puissance de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a vaincu le monde, c'est la puissance que Jésus veut montrer à travers nos services. Le servir également avec la vie qu'il offre en Jésus-Christ, qui nous a donné sa vie, sa propre vie,
pour que nous ne mourions pas et pour que nous puissions vivre d'une vie en abondance et d'une vie éternelle. Et le servir avec joie, mais une joie éternelle. Une joie qui ne tarit pas, une joie qui ne change pas. Car Dieu sait nous satisfaire, pas charnellement, mais spirituellement. Car ce que nous faisons pour lui et en son nom est accompli par sa grâce toute puissante, par sa grâce agissante. Ainsi donc, nous qui cherchons la puissance, nous qui cherchons la vie, nous qui cherchons la joie, ne cherchez pas ailleurs. Tout cela est donné aux serviteurs fidèles. Ainsi, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, elle m'a permis d'accomplir beaucoup de choses. En effet, j'ai travaillé plus que les autres, mais en vérité, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Que cette grâce soit la vôtre. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka mety ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana, mendrika ho an'ny mpanompo mahatoky. Dia raiso ny fitahiana avy amin'ny tompo, dia ny heriny sy ny fiainana avy aminy, ary ny fifaliana maharitra mandrakizay, omeny mahamaim-poana ho amin'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay niantso anareo izy hatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
aoka zava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka nkalasany rainareo izay any an-danitra. Matio 10:20. Ny komity sy mitandrina dia fiara-miarabantsika aminaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray vaovao azo ambara amintsika anio ry havana, vaovao nasionaly RNSTK tanora 20 eto amintsika no lasa namonjy ny fionamben'ny sampana tanora izay mifarana anio any Reims. Convention annuelle fifoazana nationale ny fiangana miaraka amin'ny isan-keritaona ny safif izay atao an'ny Shell manomboka amin'ny herinandro dia rapitso alatsinainy amin'ny enora sasany maraina eo amin'ny station Rangueil. Sampana iraisana vehivavy kristianina ny SVKI dia manasa ny vehivavy kristianina rehetra eto amin'ny FPMA amin'ny fitsangatsanganana izay ho tanterahany any Marseille ny asabotsy 20 oktobra. Saikabe nasionaly ny saikabe nasionaly FPMA dia ho tanterahany any asabotsy voalohany sy ny alahady 2 novambra etsy amin'ny la Grande Motte Montpellier. Ny teny faneva ny fandaharana ary ny sarandasy dia hitantsika eo amin'ny flyer. Ny fisoratana anarana dia misokatra anio ary mifarana ny alahady 19 septambra. Koa afaka manatona ny diakona etsy ampiravana isika izay maniry tianao izany na ihany koa miscanna ny QR code izay hita eo amin'ny fafana. Vaovao eto amin'ny tafo famangina manjony famangina ny fianakaviana Ratovinarivo Noro izay namoy ny raitapo aminy dia ho tanterahina anio. Rakim-pisaorana ny fianakaviana Ratovinarivo Noro izay ho vangina refeo dia nanolotra rakim-pisaorana 50 € ho an'ny fiangonana. Filazana mariazy ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Koritiana voalohany 13:4 ka hatramin'ny 15. Rasanatra Jao Lorine, Rasana Malala Perline, Randrianaritsona Jean-Marie sy Balsama, Raketa Malala Sérafine, Razafindrahanta Euphrasie, Andriamfe Ertina René sy Poudlalaine, dia faly mampandreantsika fiangonana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany sy ny zafikeliny, Randrianaritsona Sitraka ny Avy Antony sy Andriamfe Angolatiana Nancy, izay ho tanterahana ny asabotsy 20 Jolay heriny anio amin'ray ora sasantolakandro eto amin'ny Temple du Salin. Ity ny filazana fahatelo sady farana. Fanentanana fanefana didy mitoy hatrany ny fanentanana antsika amin'ny fanefanana didin'ny mpandray izay anisan'ny fanankinana ataontsika teo anatren'Andriamanitra sy fiangonana ny anao izay azo atao amin'ny fandavorariana didin'ny fiangonana arapola. Fividianana diakona 20 raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy ary izay toerako dia aokoa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Jaonina 2:20 misokatra ny fisoratana anarana amin'ny firotsana ho diakona mandritra ny 2 taona manaraka. Afaka manao izany eo ampiravana na manatona mpitandrina isika ka hatramin'ny 12 oktobra 2020 sasakalina. Azo atao ny manoratra anarana anaran'olon-kafa rehefa nanaiky izany ilay sy avy noresahana izy. Ny fifidianana dia atao ny alahady 19 oktobra ary toy ny mazatra dia misy entretien mampitandrina mialohan'ny fifidianana. Izy fanavaozana ny lisitry ny mpandray afaka fotoana fohy ka metanina satsika ho fonina amin'izany. Tsy misy ny étude biblique sy ny permanence atao mpitandrina mandritra ny fialan-tsasatra fa kosa afaka mifandray aminy amin'ny lalàna finday izay efa misokatra eo amin'ny solaitra manjelatra. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK ary toy izao dia aritsika mandritra ny fialan-tsasatra ny alahady 13 Jolay ka hatramin'ny alahady 13 Aogositra dia amin'ny 10 ora maraina amin'ny Vieux Temple ary fidirana tokana ny fanampom-pivavahana. Soratsika natratra amin'ny farany voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na koa vao hitoetra ka miara-mivavaka amintsika eto anio ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Raha mitodika any aminareo zay tsy te hibikabika akory fa te hiteny aminareo tonga soa ary maneho ny fifalinay noho izao fiarahana izao. Ary dia misaotra makasitraka indrindra satria tsy nihafahafa ianareo niombona taminay teto
ary dia ny andriamanitra ny fahasoavana ny atanteraka soa ny atony natongavanareo eto ary mbola hitantana anareo na aiza ary hitsarovy fa naoviana ianareo ny mandalina mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy dia misaotra indrindra tompoko makasitraka mazo mipetraka nareo toy ny fanaontsika koa amin'ny alahady voalohany volana tahak'izao dia miaraba manokana ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana lasa iny isika misy 5 mianadahy izy ireo ka raha misy antsika manatriketo dia angatahana mba hitsangana tompoko na any atokantrano aza dia angatahana koa mba hitsangana arabaina manokana Ramatoa sy Andriamatoa isany Andremifidy Colombe Rabe Mananjara Louisette tsy eo izy Andriamampianina Désiré tsy eo koa izy pasteur Dezy zany izy mianadahy reo Rabe Mananjara Louisette sy Andriamampianina Désiré dia feno 70 taona tamin'ity taona ity misy namana anankiray izay mbola ho arabaintsika koa izay feno 70 taona amin'ity taona ity ary dia nanapa-kevitra ny tondra ny fiangonana fa nao fety manokana isika mba azahoantsika mankalaza an'Andriamanitra sy miarahaba ary miara-mifaly amin'izy ireo any amin'ny faraparan'ny taona any volana novambra na desambra zany dia anao fety manokana isika ankalazantsika an'Andriamanitra no ireo avantsika natratra 70 taona tamin'ity taona ity ao koa Andriamatoa Rakotovao Rabe Samuel asara eo izy ary Razafiny Manana Manitra ka na manatriketo ianareo na manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra dia fifaliana ho anay ny miaraba anareo nahatratra soa ny tsingeritaona nahaterahanareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra ilay Andriamanitra tokana izay inontsika mitantana anareo ary mitantana anay koa ary zany ny ombonanay fifaliana sy fisaorana aminareo azy ny tenin'Andriamanitra izay nifidiana dia tenin'ny tompo izay manome antoka ny amin'ny fitantanany anareo sy ny tsy fiovany amin'ny fitiavany dia arak'izay voasoratra amin'ny Isaia 9:7 ampitovianareo amin'iza moa aho ny tompo fa tsy miova aho na dia mandra-pahantitra azy anohana anareo aho mandra-pahafotsy ny volonareo zany no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany eny za no anohana anareo sy amonjy anareo dika teny Diem nakana izany dika teny zany tsy miova Andriamanitra ary zany Andriamanitra tsy miova zany mbola irinay sy angatahnay hitantana anareo hitrotro anareo mba ho tratrany ela indrindra ary ela feno fiadanana ela feno fifaliana ary eny ela izay anjakan'ny fiainana be dia be sady fiainana mandrakizay avy amin'ny tompontsika hivavakintsika Tompo Andriamanitray velom-pisaorana anao ny fonay no ity fotoana omenao anay ity atsiarovanay manokana ireo zokinay ireo ray aman-dreninay nitahinao nahatratra indray nitsingeritaona naterahany tamin'iny volana lasa iny famindram-po avy aminao zany fahasoavana lehibe avy aminao zany satria ianao no fiarovana mafy ho anay ary ianao sy ny famindram-ponao no mahatoy izao anay tompo tsara indrindra isaoranay ianao no ny taona maro nomenao ireo zokinay ireo ary mbola mivavaka ho azy zahay nitantananao azy ka nomezanao azy ny zavatsoa rehetra anatanteranao ny fikasana tsara rehetra ary indrindra mbola ampifalianao azy eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena ka naoviana dia atsiaro ny anaranao izy ary atobaka ao amin'ny isa-maraina kosa ny arenin'ny fahasoavana avy eny ambony izay tsy voatononay amin'izany mivavaka izany ainao tanterahana tompo meo malalaka ho an'ireo ray aman-dreninay ireo noho ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay tianay ary tianay hatramin'ny farany amen dia mirary soa indrindra tompoko mahazo mipetraka nareo dia tonga amin'ny minitra trano fika izao mangataka ny tompony anjara androso amin'izany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahakasika ny tetika asa trano fiangonana dia nisy trano hita riavana hitany tarikasa fitrandrana ao amin'ny komitin'ny trano
dia tena mety amintsika ilay toerana satria tena lehibe tsy lavitra eto amin'ny agglomération toulousaine ihany ilay izy ary ny contenance zany reo amin'ny cadastre dia 2610 mètres carrés zany hoe afaka misy trano dia misy parking. Ny alehiben'ilay trano 800 mètres carrés. Ny vidiny dia 850 000 euros akoatran'ny frais isan-karazany zany. Ary tonga dia azo eo no eo ilay izy zany raha ohatra ka vonona izay vidy. Tena mety amintsika ilay trano tena ngeza ary afaka tonga dia ampiasaina. Ny indro kely dia eo mpanantanterahana ny komitin'ny trano sy ny komitin'ny fiangonana nanatanteraka fivoriana maromaro nandritra izay 2 herinandro izay ary dia misaotra ny rehetra nanaiky ny fandaminana tamin'ny fivoriana maro isan-karazany tsy ara-potoana ary nanaiky nanao ny fikarohana maro isan-karazany ary dia tsy maintsy napetraka opportunité zany eo nahafahana nijery izay azontsika atao ary dia naroso ny fitrandrahana teo anivony araka ny lalàna ary dia nisy fionana tamin'ny conseillère amin'ny acte 6 izay mahafantatra bebe koa ny lalàna mahakasika ny association culturelle sy izay lalàna mifehy antsika azahoantsika mahazo trano zany dia vita ny fionana ary atao anatin'izany dia nisy zavatra maro voaray ary misy asa maika ihany koa izay miandry dia ny fanamboarana leksika zany amin'ny fomba fanonatsika ny terme rehetra izay ataotsika atao am-piangonana mba tena ifandray tanteraka amin'ny maha-cultuel tsika zay zany tsy maintsy misy fanamboarana kely tsy maintsy ataotsika amin'ny fahazarantsika izany ary efa eo mpanaovana izany ny tompona andraikitra. Dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ny courtière satria tsy maintsy mba fatarina koa hoe ahoana ny aiza ho aiza tsika zany amin'ny fahafahana manefa izany vidiny izany. Rehefa namenana azy daholo ny dossier tsika raha araky ny apport efa voaraintsika amin'izao fotoana izao dia 200 000 euros latsaka kely eo amin'ny 198 000 euros eo no voaraintsika amin'izao fotoana izao ary ny capacité d'emprunt tsika raha angataka vola amin'ny banque zany isika dia eo amin'ny 430 000 euros no azontsika atao zany efa tafiditra ao zany ilay apport hoentsika. Noho izany eo amin'ny 1850 euros par mois na 1950 euros zany no remboursement ataotsika mandritra ny 20 taona. Dia ny fanontaniana mipetraka zany dia mbola misy eo amin'ny 500 000 euros zany tadiavintsika zany raha ohatra ka hiditra amin'ilay trano efa hita zany tsika amin'izao fotoana izao. Dia nefa sika moa araka ny tenenana teo tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana mandrakariva ary efa teo ny toriteny voaraintsika fa isika dia mandeha araka ny fahasoavan'Andriamanitra ary efa misy mission napetraka Andriamanitra amintsika ary dia manao izany sika araka izay faraherintsika ka aoriana rehefa mifarana dia ho tenentsika hoe inona zavatra azontsika atao. Ny fahatelo dia nisy ny atelier ihany koa izay niarahana tamin'ny amin'ny tompona andraikitra manana traikefa amin'ny resaka accompagnement na projet ary ny accompagner antsika izy amin'ny fahazahoana mécénat zany fahazoana fiara-miasa amin'ny resaka mécénat dia vita ny premier atelier ary mbola hitohy izany atelier izany. Marina fa ny resaka mécénat dia ahafahantsika mangataka tonom-bola amina organisme hafa zany izay vonona anampy dia misy méthode izay efa ianarana zany sy apetraka ahafahantsika mantanteraka izany. Dia efa vita ny premier atelier ary mbola isy ny atelier manaraka ka dia manantena antsika fa ho vonona tanteraka anatanteraka izany. Noho izany ry havana dia manoloana ireo zavatra rehetra reo misaotra an'Andriamanitra isika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny fahitana ilay bien zany ilay trano sy ny afaka misy parking ho ivelany dia nahafahana nahita zavatra be dia be mba ahafahantsika mandroso ary ahafahantsika manatanteraka izay zavatra mbola tsy ampy eo anoloantsika. Ka voalohany indrindra dia mangataka ny fiarantsika miombavaka izany mahasarobidy ny fotoam-bavaky ny trano fiangonana ry havana. Tsy ny olona vitsivitsy ihany ny voakasika an'io fa isika rehetra ny fiangonana manontolo no natsoan'Andriamanitra anao mission.
ny fiangonana manontolo no nantsoin'Andriamanitra anao ny asany araka ilay torotenina ataontsika teo satria noho ny fahasoavana no ahafahantsika manatanteraka izany ka mino marina ry havana fa tsy ho latsa-danja any anatintsika nitondra mbavaka ity tesikatsika trano fiangonana ity satria raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy hoy ny mpanao Salamo fa 7:1 ka dia mangataka vavaka avy amintsika mba tena ahafahantsika manana ilay hery ilay toe-panahy ilay toe-po tena hoe matoky an'Andriamanitra amin'izay lalana hitondrantsika amin'ity tetikasa ity ny faharoa ry havana dia hita fa mbola alavitra ny toe-bolantsika zany amin'izao fotoana izao ka tena izany no antony naovana fanentanana manentana atsika voalohany indrindra efa natao teo ny araka ny adidy satria ny toe-bolan'ny fiangonana dia jerena daholo jereny banka ao amin'ny fanaovan'ny étude ny capacité na emprunt-tsika zany dia mba ampandroso atsika dia tena manao antsoavo atsika tompona andraikitra zany hoe mpandray fanasany tompo anatanteraka ny adidy izay efa napetraka eo amin'ny lohantsika mba ahafahantsika mamita manatsara ny toe-bolan'ny fiangonana izany ny faharoa dia eo amin'ny souscription raha ny fionana tamin'ny courtière dia mazava be fa ny banka dia mijery ihany koa ny fidiram-bola maharitra sy misy constance zany ao anatin'ilay fidiram-bola fa tsy miovaova ka izay ry havana no antony nametrahana an'ilay souscription teny am-boalohany mba ahitany hoe misy olona zao isa manao souscription dia efa fantatra zany hoe misy souscripteur afaka manome manolotra manao don ho an'ny fiangonana ary tena jereny tsara mihitsy ny vola voaray ao anatin'ireny dia ao anatin'izay no anaovana antsoavo atsika toa dia cas pratique raha ohatra isika ka manokana 1 euro isan'andro olona ray 1 euro isan'andro dia mandritra ny ray volana zany 30 euro raha ohatra isika zany manao souscription na 30 euro dia mandritry ny herintaona zany 360 euro no souscription ataontsika mino fa misy afaka manao mihoatra noho izany araka ny fahasoavan'Andriamanitra izay natolony atsika tsirairay avy misy afaka mety hoe afaka manao latsaka izany ihany koa tsy manino fa ny tena tadiavina amintsika ry havana dia mba tsy olona vitsy no manao souscription satria manjary reraka raha vao vitsy fa raha vao isika rehetra no miaraka dia mba tena misy ilay fiombonana misy ilay fientanana miaraka dia mba tsy reraka isika manao ilay izy fa tena hoe mila ny fiombonantsika tsirairay avy manao an'izany souscription izany ka dia izany no anentanana atsika misy ny adiniko fa misy ny fionana amin'ny mairie amin'ity herinandro ity izay mbola anontaniana ihany koa hoe inona ny zavatra azontsika atao mety misy tolo-kevitra ihany koa avy amin'ny mairie Toulouse omeny atsika ary dia apetraka amin'Andriamanitra koa izany fionana izany mba ho tanteraka soa dia izay ry havana no afaka atolotra atsika fa ao anatin'izany dia mino isika fa Andriamanitra matoa navelany eo ny zavatra reny trano hita ireny mba ahafahantsika mahafantatra tokoa hoe aiza ho aiza ny finoantsika vonona ve itsika tena vonona ny anao dingana ve isika sa mbola mijanona amin'izao misy atsika zao ihany vonana dingana avy amintsika no andrasan'Andriamanitra ry havana ka dia manantena fa hitombo ny souscription anatin'izany izay araka ny fahafahanao fa ny tena ilaina dia tena hoe misy constance izany ny toetran'i Jesosy misy faharetana misy zavatra maharitra zany anatin'ilay izy fa izay fahafahanao no atao izay zany no mba angatahana amintsika dia misy sary vitsivitsy ty rehetra zany tamin'ny atelier ny araka tamin'ny volatiana nisy an'ireo tompona andraikitra izay efa nanao fiofanana amin'ny resaka accompagnement amin'ny mécénat dia ity indray ilay trano efa hitanareo amin'izao fa tena ngeza ilay izy 800 mètres carrés raha 800 mètres carrés zany misy atsika dia tena malalaka afaka iongonatsika misy efitra afaka anaovantsika ny fivoriana isan-karazany fa io zany no zavatra hita ary dia apetratsika amin'ny tompo ny toy ny zavatra rehetra mba tena isy vokany ary manatena ny fiombonantsika ahafahantsika miroso ry havana ao anatin'ity tesikasa trano fiangonana ity raha mandeha tokana isika
dia mety mahavita fa reraka fa raha miombona kosa lavitra dia izay ry havana no azona tolotra dia misaotra antsika rehetra. Misaotra antsika naharitra nanaraka izay vaovao samy hafa izay tonga amin'ny fotoana ny fanatitra zao sika ry havana. Manao ny hira zay efa voatondro isika ary misy ny pane connecté koa ho an'izay mandoa amin'ny carte bleue ary tsaroa fa zay mamy fifaliana no akasitran'Andriamanitra. Ataontsika ny hira zay efa voatondro. Aina no fetra ry Jesosy Tompo Petraka isika. Raha mandroso ety anoloana ny dekona ho amin'ny fampandraisana ny fanasan'ny tompo dia ataontsika ho hira fiomanana ny hira fa 5:500 ny andininy voalohany. Amen.
aoka iara-mitsangana ny fiangonana tononona ho anareo rehetra ny fiadanany tompo dia aoka izary zany fiadanany zany eo amin'izay akaikitsika isika Asandrato ne funare ue uamine tompo au caude raintsika ne tompo Andriamanitra entiko tompo Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny isoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay tianay sy nanolo-tena monjy anay amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao itsao ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahany fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobina ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe ry kristianina malala aoka angina eo anatrehan'ny tompo isika ka iaino sy eritreritra lalina ny teny izay manambara ny nanorenan'ny tompontsika izao fanasana masina izao izay asainy ankalazaintsika na oviana isika misotro sy mihinana fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izy namady anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovana ka na ovinana misotro ianareo na mihinana tony mofo itony dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny mankataka antsika mba hipetraka araka izany teny fanorenana zany ry havana dia aoka atsiaron'ny tompo isika ary indrindra angataka ny fanatrehana ahatonga izao fanasana masina izao ho fampaherezana ny fomba mampanantsika fa indrindra fankalazana ny asa lehibe izay nitanterahany ho antsika hivavaka isika misaotra anao izay ry Andriamanitra ranay ny tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ankehitriny ary ray eo ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fonany mandrakizay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny ary ray eo aidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay ka andraisany ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no arinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay tonga eto anatrehanao mba hiombona amin'ny latabatra masina dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao
tahaka ny sampana mibaroba. Hira fa 5:10 ny 14. Fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia natsangana ho zanak'Andriamanitra zaho sy ianao. Zanak'Andriamanitra ka zany no asa intsika miombona manonona ilay vavaka nampianarin'i Kristy, zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe rainay ozy ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia maro ary samy hafa aza dia tena iray ihany satria nandray avy tamin'izany nofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloka. Hoy ny tompo, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Dia hoy ny tompo aminao, avia, efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 7:100 isika, dia zaraina amintsika ny mofo sy ny divay, ary efa tafaverina ity ny dekona dia miara-mihinana amin'ny mofo sy ny kapoaka isika. Zofedzalia na
makoja ndrano masompe teavana tavakore Jesosy Kristy tompo raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotrona rehetra ity fa itiano rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ane ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia aminareo ny fiadanana. Manao ny hira fa enina amby enimpolo sy roanjato isika ho fisaorana sy fankasitrahana.
dia mbola iray vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra raha nay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sokinay sady mpamonjy anay ianao. Mbola mitera, mankalaza, mamay voninahitra sy haja ny anaranao izay satria ianao irery ihany no mendrika izany. Misotranao izay noho ny fahatotosany izao fanompona masina izao. Misaotra fa mbola niteny taminay indray ianao anio hoe fahasoavana no namonjenao anay, koa tsy misy tokony horeharehanay ankoatranao. Koa ampio izatra izay atsapy izany fitiavanao izany ka hanompo anao amin'ny alalan'ny fiainana be dia be izay efa omenao anay ao amin'i Jesosy Kristy, amin'ny fifaliana mandrakizay izay atolotra ao anay, ary amin'ny alalan'ny fifandraisana sy firaisana aminao, ary ny fikatsahana sy ny fanatanterahana ny sitraponao. Ankehitriny Tompo, mahatsiaro izay efa bitika sy kely manoloana ireo asa sy antsonao anay, ka manatona anao ampanetretena mitondra ireo vakantanay ao aminao. Araka ny teninao manao hoe mivavaka aza mitsahatra, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Koa mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanao. Fantatrao fa miditra ny fotoam-pialan-tsasatra izay amin'izao. Fantatrao ihany koa fa ilainay tokoa izany mba novozan-kery. Koa mangataka aminao izay Tompo, aza vela ialan-tsasatra ny fanahinay, aoka izahay ayanararoatra izany fotoana izany, mba hafantatra bebe koa hatrany anao. Ary aoka tsy hitsahatra ihany koa ny asanao, dia ny fitoriana ny filazantsaranao Jesosy Kristy eran'izao tontolo izao. Mivavaka izahay ho an'ireo tompona andraikitra rehetra atao amin'ny fiangonanao, ny mpitandrina, ny komity, ny olona, ny sampana, ny vondronasa, ny OSPMA. Avaozy ny herin'izy ireo, ahafahany manohy ny asa fanompony, ampitoniana sy ampatokiana ary ampifaliana. Ianao ihany koa no hitany ankonany izay tsy mitsahatra manohy azy ireo any ambadika any. Eo ihany koa Tompo ny vinatrano fiangonana izay nomenao anay. Fantatray fa efa nomaninao anay izany trano izany, fa mangataka aminao kosa izahay ny anefenao sy ny anomananao ny tranom-panay dia izay vahoakanao izany. Ometolo-tsaina sy fotoana ireo tompona andraikitra, ary kasio ihany koa ireo akteur rehetra na anatiny na ivelany mba hiaraka hampandroso ny finanao. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny vina-pitandrina matianina eran'ny FPMA, ary tononona manokana ny eto amin'ny Tafitolozy manoloan'ny fandehanan'ny pasteur Lisée Sotro Ronono. Ianao no hanomana izany mpitandrina izany, ary hanomana na ihany koa amin'ny fandraisana azy. Renay teo ihany koa Tompo ireo asa maro samihafa izay miandry anay, koa mametraka eo aminao izay ny amerina ao ampon'ny vahoakanao ny voady izay nataony tamin'ny nandraisany azy ireo ny ho isan'ny mpiray latabatra aminao, dia ny fanefanana didy ara-bola ny fiangonana izany. Ianao ihany koa no angatahnay hitantana ny dian'ireo tanora izay namonjy ny lasy tamin'ity farany herinandro ity, sy ny dian'ny safivo izay sotra ho an'ny Gel Rampitso. Vavaka ihany koa izay amin'ny fanambadian'ireo zanakao, zanaky ny fiangonanao, izay ho tanterahina ato an-tranonao amin'ny herinandro. Ny fifanankalozana pilipitra eto amin'ny faritany amin'ny fidirana ihany koa Tompo dia mbola ankininay aminao. Vavaka aminao ihany koa izay amin'ny fanomanana sy ny fanototosana ny saikabe nasionaly amin'ny volana Novambra. Vavaka ihany koa izay ho an'ireo izay sahirana, ninona endrik'izany ary n'aiza misy azy ireo. Zanakao izy ireny Tompo ary asan'ny tananao ka adidinao irery ihany ho ianao, koa ianao no ametrahanay azy ireny. Ary ho an'ireo izay nandray fahatsoavana Tompo, aoka izy ireny tsy hanadino anao, fa hisaotra sy hanome voninahitra anao lalandava. Dia tsy adinonay koa ny mitondra-bavaka ny tanindrazanay sy ity tany izay mandray anay ity. Tonononay ny fiadananao mba hanjaka sy onona ao amin'izy ireo. Maro tokoa ny zavatra nangatahnay sy izay mbola etaetanay, kanefa ianao ny ampianatra anay, ny katsaka ny fanjakanao sy ny famarinanao mialohan'ny zavatra rehetra, dia ho azinay izay rehetra angatahnay araka ny sitraponao. Koa omeo anay ny fo mahay mitady anao mialohan'ireo etaetam-ponay Tompo. Dia mbola ho anao irery ihany ny voninahitra mandrakizay amin'ny ran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoana natanterantsika ny fiham-pihavanana isika no ny havantsika izay namoy ny mpiray-tampo aminy, ka dia mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady.
endry izy mianakavy manoloana anareo eto ny fiangonana amin'izao voina miatra amin'ny tenanareo amin'ny fianakaviana izao dia matsiaro koa ny fiangonana ho tohina amin'izany ary matsiapa koa ny baiky ny tompo raha teo hoe miara ory amin'izay ory araoko izany no anatanteranareo ny lalàn'i Kristy ka dia misolo tenan'ny fiangonana mandray fitenenana maneho ny fiaraha-miory amin'izao fahalasana ny ray-tapo zao ary koa mitondra ny teny fampiononana sy fampaherezana fanaontsika tokoa no fampahery amin'ny maha-olombelona ary lovantsika malagasy raha teo zany kanefa misy ilay efa nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana ary manana ny tenin'ny fiainana izy no angatantsika mba izarany teniny amintsika ampahery sy ampitraka anareo zao ny voasoratra amin'ny Jaona 4:10 fiadanana no velako anareo ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo dia hoy Paoly rehefa natsapy zany izy ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy ny fiadanan'ilay fanandresan'ny fahafatesana ny fiadanan'ilay fampipetraka ankavanan'Andriamanitra ray fiadanan'ilay fananome atoky antsika hoe indro za momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana zao tontolo izao ary ny fiadanana izay omen'ilay nitsangana tamin'ny maty ary nanonona izany tamin'ny mpianatra mandrakariva ary mbola mampity zany amintsika mandrakakehtriny zany fiadanana zany ny ampionona anareo ampitraka anareo ary indrindra anala ny alahelo sy ny tahotra rehetra mety iseho na amin'ny saina na amin'ny fo zany dia mangataka ny fiangonana mba hitsangana hivavaka isika ry tompo tsara indrindra Andriamanitray ianao sady mpamonjy anay ny tomponay eto amin'izao tontolo izao feno fahoriana tokoa ny nametrahanao anay nefa efa nanome toky anay ianao fa ianao efa nandresy izao tontolo izao ary ny fandresena zay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoana ampitomboy ny finoana ianao ampitomboy ny finoanay sy ny fifikiranay amin'ny fiadananao le tsy hain'izao tontolo izao omena ary ampitoera ty anatinay tompo ny toky fa tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy na zavatra hita maso na ny tsy hita maso na ny ankehitriny na ny hoavy na inona na aiza na aiza dia apetraka am-pelantananao ny fahatsiarovana ny havanay izay nandao anay ianao hitahiry zany ka tsy ampiondrika hijery ny tany fa mpitraka kosa hibanjina anao ilay tompon'ny finoana sady mpanefa azy ary dia mitondram-bavaka ny fianakaviana manontolo zahay indrindra ny havanay izay eto akaikinay tompo meo azy ireo izay rehetra ilainy azohony mijoro ho vavolombelon'ny finoana azohony mandresy manoloana ny etraketraky ny tany ary azahoany mionona manoloana ny fisarahana matoky zay fa ianao ilay Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra efa naka azy ary mahay mampionona sy mameno ny banga eo anivon'ny fianakaviana kosa dia aoko zany ny falinay aminao tsy noho ny fahafatesana fa noho ny fanantenana velona izay apetraka ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia derainay ianao ray zanaka ary fanahy masina ilay hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay amen endry izy mianakavy zany ny teny fampiononana izay nampitondraina anay zany fa tsy teninay tenin'Andriamanitra zany tenin'i Jesosy zany ka dia izy tokoa ania ampisinda ny alahelo izy anala ny tahotra rehetra izy ampahery anareo ary ny irina dia mba ho lasan'izay ny ratsy dia ny ankafaliana indray ny fanidiavantsika mianakavy dia ny fitahian'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ho aminareo ho an'ny fianakaviana manontolo ane ka afaka hitraka sy andresy manoloana izao sedra tsy maintsy lalovana izao dia ankoatran'izany dia fanao ny fiangonana sy ny mpianakavin'ny finoana ary indrindra fomba tsika malagasy ny maneo ny fiaraha-miory amin'ny alalan'ny fempihavanana kely de kely valopy-any izay voarambin'ny tanana kanefa kosa ny fonay manolotra ny mameno azy ka dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra ary dia ampitao amin'ny fianakaviana manontolo
ny fampaherezana avy amin'ny fiangonana. Dia aza misosoka alahelo ny tompoko. Ry fiangonana malala, anada sy rahavavy eo amin'ny tompo. Isaoranay Andriamanitra no nanomezan'Andriamanitra anay anareo teo amin'ny fiainanay ho mpiara-mivavaka. Ary misolo-tenan'ny fianakaviana mitondra ny teny fisaorana ho antsika tsirairay avy. Tamin'ny voanare nareo dia efa taon'ny antso. Tao koa nareo fiangonana izay nidodododo solo-tenanareo tany an-trano, nitondra ny teny fampiononana, nitondra ny teny fampaherezana izay tena nampahery anay ary namerina anay tao anatin'ny finoana tanteraka satria fantatsika tsara fa eo anoloan'ny fahafatesana, eo anoloan'ny fisarahana tany dia mety maina tokoa ny taolana. Nefa noho ny teny mamy, teny avy amin'Andriamanitra, teny tsara loatra, ireny no nampionona anay ka hifalianay satria lehibe loatra izany. Misaotra ny komity solo-tenan'ny fiangonana tonga tany an-trano, ny sampana vehivavy koa tao anatin'izany, tsy nanary anay fa tena hoe niarakory taminay tokoa. Koa dia misaotra an'Andriamanitra izay ny amin'ny nanananay anareo. Ankehitriny ianareo dia mbola mijoro eto, mbola nitondra anay am-bavaka koa, zava-dehibe loatra izany. Koa dia misaotra indrindra tompoko, ary tsy vitan'ny vavaka izay nentin'ny ray aman-dreny mpitandrina, fa mbola narahana ny tenin'ny Soratra Masina izay nanonona ho anay koa ny fiadanana. Ary izany fiadanana izany dia fantatray tokoa fa hitoetra aminay ary hitoetra amintsika tsirairay avy. Tsy vitan'izay ihany fa mbola arahanareo vola aman-karena izay araky ny voalazan'ny mpitandrina teo fa fanaraka tsara amin'ny Soratra Masina dia ny fampitondra izay mavesatra ary nolovaintsika koa tamin'ny fahendrena malagasy. Koa dia misaotra indrindra tompoko, ny Andriamanitra manakale-pahasoavana mbola androtsaka be da be ho aminareo amin'izay paosiny elana hitombo avoeny, arivoeny tsy manapataperana. Koa dia misaotra indrindra tompoko, mankasitraka atao tsara filaza amin'ny fianakaviana any an-tanindrazana. Misaotra tompoko. Dia aza misosoka alahelo ny tompoko. Dia ampatsiarovana antsika fa misy ny kitapo ery amin'ny lalatsara ery izay andro tsarantsika ny fehmpihavanana neontsika ny firaisam-po amin'reto avantsika izay namoy havana ireto. Mahazo mipetraka isika, mahazo mipetraka koa nareo. Fampahatsiarovana foy mandritry ny fotoam-pialan-tsasatra zany hoe manomboka amin'ny heriny anio dia amin'ny folo maraina ny fotoam-pivavahana any amin'ny Vieux Temple. Amin'ny folo maraina, eny fa na dia amin'ny alady fandraisana volana aogositra aza dia amin'ny folo maraina ny fanompoam-pivavahana mandritry ny fotoam-pialan-tsasatra any amin'ny Vieux Temple. Dia mamarana izao fanompoam-pivavahana izao isika ka mialohan'ny afatra sy ny tsodrano dia mpitsanganana nanaovantsika ny hira izay efa voatondro. Mitsangana isika. Faneteny renaya sana saina azua nainisu yesana zaeya
zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'andriamanitra miezah mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo dia tonona ho anareo nitsodrano avy amin'ny tompontsika mitahy anareo ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana amen. Andrea manitra fetiavana yana kameta izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manotomtompo petraka isika. Ny fanahy masina amen. Mirava isika.